SF Radio. Manao nareo mirahalahy? Salama tsara zay tompoko. Ka inona hono no azoko ataonareo mirahalahy fa somary mbola maimaika ihany mantsy azoko. Dia ahoana re zany? Tsy maninona ve na dia tao tokotaninao aza no iresanay aminao? Tsy maninona fa resaho e. Avy dia tenelo le tsy fantara Rôdy. Tsy izany misy le président fa zay tanora eto amin'ny tanàna mba mieritreritra ny anomana tournoi zay. Dia saika mba hiresaka aminao zay ny amin'izay mba azonao hanampiana anay. Ie, tsara zany fa tournoi inona moa izy zany? Tournoina baolina kitra tompoko. Ka oviana dia aiza no anaovana azy? Ny tena marina dia mba tiany etsiketsika ny tanora eto an-tanàna zahay. Hitanao ihany fa maro loatra ireo tanora mirona amin'ny fifohana zava-mahadomelina dia zay ny antony mahatonga anay mieritreritra ny anao an'io tournoi io. Manakaiky ny fifidianana dia manomboka mihetsiketsika ny zandry kely a. Tsy dia izay loatra ka. Tena fitaizana tanora ny tianay atao. Ka inona nefa zany no ilanareo fanampiana avy aty amiko? Raha mba azonao atao tompoko ny manampy anay amin'ny kopy. Ny eritreretinay manko dia ho mivozotra sondrom-batavy no atao. Kay zavatra ngezabe toy izany? Aiza ry zalahy no ahafahako mividy an'izany? Ka le izy ane président tsy ianao rery no hividy azy. Fa izay mba foinao hanampiana anay fotsiny. Ie, misaotra anareo lahy fa efa reko izay. Ho hitako hoe izay ahafahako manampy anareo. Nefa mba ilainay alolo ihany izay mety ho fanampiana avy aminao monsieur le président, mba ahafahanay mamaritra izay tokony atao. Mazava izay ry zany ra. Fa oviana moa zany no eritreretinareo anomboana an'izany tournoi zany? Afaka 10 andro eo tompo. Kay tena efa akaiky. Fa tsy misy resaka ambadika politika nefa izany a. Mbola manamafy aminao zahay tompoko. Fa tsy misy idiran'ny resaka politika mihitsy io. Nataonay mba ho fitaizana ny tanora namanay fotsiny. Okey, ndao ary. Velomary ianao tompoko. Ndao ary e. Efa niteny tamin'ny lahy ho fa tsy hanao raha mihitsy io rangahy io. Fa ahoana kosa no avy dia lazalahy an'izany? Izy mety ho tampoka tamiko kosa nge. Avy dia fantatra letsiny akory rehefa hagnatody a. Fa sa miolakolaka toy io ataony io. Ka tsy hotantsika eo ihany ve? Fa tsy nandrianina ve le tsy tia mifanena amintsika ity? Tena izy iny. Saika voyantsa azy mihitsy anefa zao. Kaiza nareo lahy? Kaiza? Fandeho aiza amin'ity ary mafana be nandrianina izany. Tena hijerenareo lahy mihitsy ary azaoko. Fa misy inona? Ka tafaraka tamin'ny madama ny monsieur Zita Hanikeo maraina dia noazavaiko taminy ity tournoi ataontsika ity. Tsy aloha ve aloha misotro zoetsy amin'ity bara itsy fa tena mafana loatra izany andro izany dia eo tsika manao ny resaka. Maro letsy izany a. Ndao ary. Inona no atao anareo? Mba hanaovy jus naturel 1 litre et demi zahay. Dia atao inona le izy? Inona no tiany nandrianina? Ataovy kilo letsy raha misy a. Ok, tsy hoe ela. Dia tantarao ary hoe ny resaka ny fanaovanareo ry nandrianina. Sendra nandalo teo amin'ny zareo no nahatazana azy dia nivily ny resaka taminy. Dia nolazaiko azy ny eritreritrintsika. Fa ahoana ary nandrianina? Fa tsy miavina be ve ny madama iny? Eno a? Tsotra be ary inoko. Fomba fijerinareo avy aty ivelany fotsiny izany. Ty ary ny jus-nareo dia mazotoa. Merci kia. Ao aloha sady misotro no miresaka. Dia nanahoana hony? Mety hanampy antsika ve izy? Mbola tsy tonga hono ny vadiny fa na zany aza ny teny tamiko izy fa ezaka andrisy lahatra ny vadiny mba hanampy antsika. Fa iza marina moa ny vadiny izy iny? Fa tsy lera misempandraharaha vato iny ve ny vadiny e? Indrindra. Iza moa ny anaran'izy teo? Arsan. Ie, monsieur Arsan. Dia inona izany no lazaintsika aminy rehefa miaona aminy isika? Ka iny indray moa fa avy dia lazaina azy ny zavatra ho ataontsika. Ritody izany koa ane le tsy tena ohatrany tsy ao mihitsy e. Sa inona malasa saina ny lahy e? Ao tsara letsy aho fa rehefa misaka amin'ny olona toy ireny anie letsy dia mila zavatra impecable izy e. Raha azoko tsara anie izany ny zavatra tiany lahy ho lazaina dia mila manao devis izany sika. Ka izay mihitsy. Fa hono a? Mba avy aiza moa nareo lahy teo iny? Teny minga Aurélien teny zahay e. Si,
olona manjaitra tody vaky iny koa ve ny mba handehanana na rorolazany koa mba lany asaka. Efa somary kamo ihany fa itody no ny teny dia nandeha tany ihany izay e. Dia inona no navaliny anareo tany? Hoy teo hono izay anampiny antsika fa mbola sahirana sy tampoka tamin'ilay izy e. Dia aleo tsy mandeha antsony fa izay ahafahantsika miona amin'ny monsieur Arson vady no tokony atao. Dia nasiro ianao ry nandrianina fa mety hanampy antsika izy a. Zaho kosa tsy niteny hoe hanampy antsika izy e, fa madama no nilaza hoe andrisy lahatra azy izy. Izy mivady aza io mijanona amin'ny fiara io. Tena ry zareo tokoa io, ary tonga sahaty zany izy. Ay ve tirangaty izy zany lazainareo zany e. Hiditra azy izy zany a. Vao maika tsara zany e. Manahoana nandrianina? Salama tsara madama. Manahoana ianao tompoko? Manahoana nareo telo mianadahy? Salama tompoko. Ka manao inona nareo telo mianadahy zany? Arak'ilay resaka ny fanaovako taminao dia mba mioneto zahay manomana azy. Ay, tsara zany. Fa resakina lepo zany e. Misy tournoi karakaraindry zareo hono dia mba mila ny fanampiana avy amintsika. Aleo ary aloha aby dia eto tsika no mipetraka e. Dia eto tsika miresaka sa tsy mety aminao eto? Sao dia tsy mendrika anareo mivady kosa ny miara-mipetraka aminay eto tompoko. Fa maninona nefa e. Ary iza moa zany nareo telo mianadahy tsy azona iraha-mipetraka? Marina ihany aloha zany teny nandrianina izany e. Tsy hanana fotoana tsara mihoatra n'izao iresana aminareo a. Raha pitso izy dia lasa koa. Ampio aloha reto zavatra hosototsika reto madama, dia sady miresaka tsika no miara-mihinana. Ao ary fa andehanao komandy kely vetivety a. Ka mandra-pahatonga ny madama ary aloha dia mba lazao amiko hoe zany zavatra tianareo atao zany e. Misaotra indrindra tompoko. Tsy izany fa mba nieritreritra ny ampanao torina baolina kitra eto an-tanàna izahay dia mba mila tohana aminareo. Ka efa misy devis ve aloha any aminareo ary? Izay ary lefa lazako taminareo. Mbola tsy nanao izahay fa miezaka miresaka amin'izay vonina nampy anay aloha. Nefa raha ny tena marina alohan'ny resahanareo amin'izay olona hitadiavanareo toana na fanampiana dia tokony efa mba manana ny devis amin'ny fandaniana io nareo. Eny tompoko, hiezaka moko izay devis izay zahay fa mba azonay lazaina aminao ambangivangony ihany ve aloha ny zavatra eritreretinay. Lazao ary. Tsela dia efa ho tonga eo ny sakafontsika. Nilamina ny resaka reo tato. Mipetrapetrahanao madama fa mbola miresaka izay. Ao teneny roty a. Ny fokotany folo aty lakaka tompoko ny tiana handray anjara amin'ity tournoi aty. Ny fandaniana lehibe teny nitadiavanay fanampiana aminareo dia eo aloha ny kopoan'ny finalista. Omby mantsy mba nieritreretinay hoe omena ny voalohany. Raha ondry kosa no an'ny faharoa. Eo ihany koa ny ballon de match sy ny filet. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao mademoiselle? Indro ary tompoko ny sakafo nomaninay ho anareo. Misaotra betsaka kia. Mazotoa nareo tompoko? Eny ary, misaotra anao a. Ka sady misakafo moa zany tsika na misotra an'ity sy ity no sady miresaka e. Raha ny sosokevitra aloha dia ny tena mety dia mila manao devis aloha nareo telo mianadahy. Satria tsy voatery ho izay izahay mivady ihany no iresanareo fa mety afaka misy olo-kafa ihany koa hanampy anareo. Dia amin'izay mba mifameno ny toanazonareo. Dia misaotra indrindra tompoko. Ao ary sady mihinana isika, mazotoa daholo. Dia azafady tompoko. Dia ovina zany no anateranay zany aminareo. Raha ny programaka aloha dia mety hiakatra kely raha pitso e. Fa madama io ihany dia apetraho aminy ny devinareo. Dia ho hitantsika eo ihany ny anampinanareo rehefa tafaverina. Misaotra indrindra tompoko. Dia arak'izay efa nambarana andrianina izay izy mivady dia mankasitraka indrindra izay amin'izao fanampinareo anay izao. Na dia izao fiarahanareo aminay izao aza dia efa zava-dehibe aminay ka dia ho ambinin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra ne ianareo mivady. Tsy misy tokony isaoranareo zany izy telo mianadahy. Izay vitanay ihany no nataonay. Sady raha misekoa nefa hatramin'izay no nanana fitiavana anareo tanora. Izay manao hono no ampiny e. Ary amiko dia mahafinaritra azy sady tiako efa mahasapateny nareo tanora amin'ny fitezana ara-batana sy ara-tsaina toy izao. Indrindra ty tournoi izay ataonareo ity. Mety ho maro ihany koa ny anakina sy andrebireby anareo nefa toy izy fa tsara. Dia mahaiza ihany koa mitatana lalao satria raha firesakina sy fifankatiavana no tianareo havotra amin'izany dia sao mivady teo ho ady zany. Raha ohatra ka tsy mitandrina nareo. Tena marina mihitsy zany.
indrindra moa eo amin'ny fitsarana ny lalao. Misaotra fa voaray izay tompoko. Izay ary fa mbola misy zavatra kely vonjena mivady fa ianareo telo mianadahy mbola afaka mamarana andreo zavatra ny rahantsika ireo. Dia miandry ianareo anatitra ny TV any an-trano izany aza tao ela. Eny tompoko. Mandram-piona dia izay zany fa manaraka indray miaontsika e. Misaotra indrindra tompoko. Milay zany ry izy mianadahy. Efa nilaza taminareo fa tsotra be ny eo izy mivady reny e. Tena mba tsy nampoizy kosa aloha iny Ka izao tsy tokony andry ilay tsonsika fa androany any dia ataony TV. Zao rangaha dia ndao any an-tranontsika dia atao Eno sady vao nahazo an'iny sakafo niarahana tamin'ny zareo teo iny tena mahazo saina tsara. Raiko tsy zany e, ndao ary. Allô, manao Rody? Zaho mbola tsara zao Inona vaovao any amindry? Ny antso teo fadin'ny Monsieur Arson fa efa tonga hono ry zareo dia tokony andalo any sika. Dia amin'ny oviana hono? Ka zao tolakandro zao aza no nambarana. Ka aleo ary atsoko tody dia miaraka sika telo e. Sady aleo lesy velesina ny vidiny mbola mafana. Zay zany fa zaho ihany dia hiantso an'le ry dia aiza nefa ny fotoanantsika? Vao andalo kely eny ambony avaratra eny aloha dia eny amin'ny Radio Safir zany ny fotoana. Ok akia. Milay zany Engany mba isy valiny mahafa-po Dia hoana le Rody fa efa tonga ve zany izy mivady? Ka zany le tsy nantony famitoanantsika eto Dia ay zany nandrianina. Mbola nisy dina le ano ny any ambony avaratra eny dia entiny fotoanany mena. Efa ity izy fa mba mihetsiketsika le sy ty sipy ty Zany nandraisako azo namana amin'izao hetsika ataontsika izao. Sady mazoto izy no manatsaina. Manahoana Rorola? Manahoana andrianina? Ka tsy aleo andeha amin'izay sa mbola vizaka ianao? Lalana efa mahazatra ny ilay Rody Fa hono ay zany no amonjetsika azy. Any an-tranony ka. Ndao ary fa so tsy mahatratra azy indray Mandroso nareo telo mianadahy. Eny tompoko. Mandroso atao amin'ny trano fandraisam-bahiny fa hiantso azy vetivety Misaotra indrindra tompoko. Tena tsotra mana lesy ty madame ty fa tsy araky ny resaka olona hoe miavina be izy ty. Na mety lainy ihany koa sika dia tsotra amintsika izy. Tsy manao an'izany izy. Zay fa miala an'izy fa aok'izay aloha. Manao nareo telo mianadahy? Salama tompoko. Arak'ilay resaka ny fanaovantsika farany dia nampiantso anareo telo mianadahy satria efa hitako ilay vinavina mpandanina nataonareo. Eny ary tompoko. Ka rehefa nojerevana mivady le izy dia Eny tompoko. vonina ny anohana ny hetsika ataonareo izay mivady. Zany akory tsy misakana izay olona mety mbola tadiavinareo hanampy anareo Dia mba azonay fantarina ve tompoko izay mety ho fanampianareo anay azafady? Eny efa nijery ny omby sy ondry hovidiana aloha izay satria misy namantsika izay ihany ny mpivarotr'omby no asany dia milamina ny amin'iny. Ny baolina sy ny filia indray hiakatra any an-tanareo izay mivady amin'ity farany herinandro ity dia ho jerena ihany ireo. Toy izany ihany koa rehetra zavatra madinidinika reto. Misaotra indrindra Monsieur le Président. Tena zava-dehibe aminay izao fanampiana ataonareo aminay izao. Eny ary fa hono aloha ekipa firmarina moa zany no andray anjara. Raha isaky ny fokotany tompoko fa zany hoe ireo fokotany ety amintsika ihany na saina mandray anjara. Fokotanin'iza daholo zany? Ireo fokotany 10 manodidina ny lakaka ihany tompo. Ao anatin'izany ny fokotany Mangarahara, Ambalapary, Amangadoka, Tsaratanàna, Manombo kely sy Manombo be, Beraketa Malio, ny fokotany Manja ary ny fokotany Ankiliabo. Raha azoko tsara zany dia ekipa 10 no andray anjara. Tena izay mihitsy tompoko. Tsara zany sady zao asa nampambarenareo ihany ty vaovao ty fa mety ho lasa kominina vaovao ity andohan'ny lakaka ty Zany ve tompoko? Koa aloha efa naheno an'izany
amin'ity fifidianana be ny tanàna ao avy ity a dia efa hanana izay ho be ny tanàna ny ty commune antsika ity. Sady tena lavitra loatra tompoko ty manenjika lavy ny hiosy ity. Zay aloha e. Hono a tompoko. Maninona kay raha milatsaka ao amin'izany toerana be ny tanàna izany ianao? Mbola sarotra izany zandrikely a. Fa sarotra ahoana re tompoko? Tena mbola tsy ao anatin'ny eritreritro izany izy telo mianadahy. Inona hono izao resaka reo efa mianakato izao to dia manga ery izy izany. Nambarany Ramose teo fa hoe ho lasa commune vaovao hono sika. Izany mihitsy. Dia eto izay madama milaza aminy hoe nahoana moa raha milatsaka ao fidina izy. Ka na hilatsaka aza moa izy, iza no hanohana azy eo? Anay re madama, raha ireo tanora rehetra ireo izao no miara-mifidy azy dia tena lany izy. Nefa tsy dia voatery hifidy ahy ihany koa ny olona rehetra. Tena mbola resaka hafa mihitsy izany. Ity aloha ny jus dia miara-misotro sika e. Na nahoana ny resaka reo makasika an'ilay tournoi? Ka fotoana azo resahana n'izany tsara ane izao ry madama e. Eny e, marina izany ary manaiky an'izany a, fa aleo reraka izy ho amin'ny manaraka. Eny ary madama, nefa tsy tokony handrely sika raha ohatra ka ilatsaka ihany mba hahafahanay miantso ireo namanay. Hoy teo ihany izany e, sady miakina amin'Andriamanitra ihany koa ny zavatra rehetra. Marina izany, efa nambaranao andry zareo angale maheo vidiana ho an'ny ekipa andray anjara. Ka ny tena malina dia ianao mihitsy ny tokony hiteny azy amin'ny zareo e. Ay, ka izao rery izy telo mianadahy. Eny tompoko. Mba ho fanampiko anareo a, dia hividy maillot a, dia samy omentsika tsirairay ireo ekipa andray anjara. Marina fa lafo ireo rehetra ireo fa na izany aza dia fifaliana ho any mahita anareo tanora mihetsiketsika toy izao. Rehefa manomboka ny fifaninana nataonareo dia alainareo aty ireo maillot ireo. Eny tompoko. Fa ianareo telo mianadahy mikarakara kosa, efa misy ihany koa maillot spécial hovidiana ho anareo miaraka amin'ireo namanareo izay mikarakara. Misaotra tompoko. Tena tsy nampoizinay mihitsy izao zavatra natolotra ireo mivady anay izao tompoko. Dia mbola tsy sasatra izay tompoko ny misaotra sy mankasitraka izao taonareo izao. Hoe lavelona ane ianareo tompoko, ary mba ho tanteraka ane izay rehetra kasainareo atao. Ianareo ny tena isaorana ry tanora namana. Fa nampiana ihany no ataonay. Fa ianareo tanora ny tena tompony ho avin'ity tanàna antsika ity. Mba irariana mivady a dia mba ho maro ane ny tanora hanao toy izao taonareo telo mianadahy izao. Misaotra betsaka madama, ary manome toky izahay. Raha misy ilanareo anay any aoriana dia vonina trano izahay fanohana aminareo. Misaotra kirin'Andrianina. Izay ary fa atomboly fifaninanana. Ny resaka arbitrage a, aleontsika mijery mpitsara tena matianina mba tsy hiteraka ady amin'ny samy tanora eto amin'ny tanàna antsika. Eny ary tompoko. Raha misy ilainareo ihany koa amin'ny fanentanana dia io ny radiontsika azonareo ampiasaina. Miresa amin'ny tolozy fotsiny fa efa ho teneniko izy. Tena tsy tanay intsony izay ambara. Tena marina e. Fa ho asianareo vidipidirana moa izany ty fifaninanana ity. Eny tompoko. Ka zao ary mahaiza tsara mitantana an'izay vola miditra dia azo avao tsara amin'ireo namanareo ny fandeha rehetrarehetra. Fa na izany aza aoka tsy havadika resaka hafa mihitsy izao fanampianay anareo telo mianadahy izao. Eny tompoko. Fa hono a? Azonao lazaina sy ambara eo amin'ny be sy maro hoe nareo no nanohana anay. Tsy maninona izany e. Eny ary tompoko fa angatadalana angamba izahay. Eny ary. Ka aleo lanianareo miaraka amin'ny madama eo aloha ireo zavatra efa natolotra eo fa kosa mbola misy olona ho raisiko dia manaraka miaoneo ihany tsika. Zay fa mandra-piona nareo telo mianadahy. Veloma tompoko. Mandra-piona e. Raha sendra misy olana dia aza misalasala miantso anay mivady Misaotra mialoha tompoko. Tsotra ny ny vadiko indry izy telo mianadahy e. Saingy betsaka loatra ny fanenjehana azy eto tanànantsika eto. Zaho aloha efa nafantatra io asa fanasoavana nataon'io e. Indrindra ny any am-piangonanay. Ka ny olona toy ireny ane madama tsy ilaozan'izay mpakahaly. Indrindra ny fifaninana eo amin'ny asa atao tonenareo io. Aza matahotra anao madama fa efa miara-miasa sika izao. Anjaranay sisa. Dia misaotra anareo koa e. Araka ny teny vadiko teo dia aza misalasala miteny aty raha sendra ka misy zavatra mbola ahafahantsika mifanampy. Eny tompoko. Zay ary angamba aloha madama. Dia mbola mamerina ny fisaorana ho anareo mivady hatrany izahay. Dia misaotra betsaka koa tamin'ireto sakafo niarahantsika nihinan'ireto. Marina izany tompoko. Tsy misy tokony isaorana aky izany ry n'Andrianina.
veloma azy dia amin'ny manaraka indray mihoana dia nanao zany le resaka nandehanantsika rô lahatany amin'ny monsieur Aurélien hatramin'izao ilay tsy mbola tsy misy valiny dia ajanona ve zany neny sa mbola andehanantsika any lesy tena sa mazoto hoainkoho koa aloha mba hialana nenina farany sao dia mba anampy antsika ihany izy na dia mba ny rafraîchissement ihany aza koa dia ovianandray ary zany sika no eny izao maninona moa raha izao dia mandeha ihany sika ny tournoi nefa anomboka amin'ny alahady re izao ihany aloha dia soroko amin'ny lahy fa tena kamo fa elamo mazoto dia ndao ary tsy misy mangiditsy andramana le tserobandy rehefa tsy manome izy dia hafaneniny sika ndao aryko rehefa nandinika le tsary zalahy dia tena mety tsy ho afaka hanampy anareo fa leo amin'ny manaraka tsy maninona ary tompoko fa misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anay tsy izany monsieur le président fa ianao mantsy ny laza taminay hoe mandalova amin'ny manaraka dia izany no antony andehanana taty fa tsy maninona raha mbola tsy afaka manampy ianao eny mbola betsaka no avy fa mahavitalo nareo amin'ity veloma ary ianao tompoko veloma lesy zalahy le ty letsy ilahy ihany io zaho sady reraka ny very fotoana tety fotsiny ka aloha nandeha tety dia nahita hoe tsy nanampy izy raha tsy nakatenga isika nona taminy dia lazaindray manaraka fa hoe tsy nandeha taty aminy eny marina ihany aloha zany fa aleo avy dia mandeha any amin'ny andrianina aloha sika mandamina ny asa fa laha ny andro fotsiny tsy misy maharatsy ny nandehanana roro lahatany amin'izay mba misy andatsantsika azy amin'ny manaraka velao any zany fa efa milamina daholo veloha ny zavatra nankinina taminao efa milamina ka efa vonina daholo na ny ankizy varotra ny billet ny sécurité sy ny sisa dia mila rahina tsara ny isan'ny billet rehefa mirava tsika milamina ny amin'izany fa tsy taitra ianao ok ary nanahoana ny arbitre sy ny matériel ampiasaintsika ary tody efa milamina ka fa ny filet sy ny fanion ary ny bola no mbola laineny monsieur Hatson efa tonga very zareo ohatrany mbola tsy aho izy nandalo teny anikeo dia hoe anio aly izy mivady vao tonga andrasa aloha fa izy mihitsy ty miantso ty manahoana tompoko miala tsiny rody fa zany miantso fa tsy raha misea hay manahoana ianao madama mbola salama tsara fa misaotra manahoana ny fanomananao efa vonina tanteraka tompoko fa miandry ny andrandromboana azy sisa tsara zany ka fa zao no antony ny antsoko anao efa tonga izay dia tsara raha mandalo aty an-trano nareo telo mianadahy maka an'ireo fitaovana ny fampiresantsika dia amfiry izay no tokony andalo any madama na zao aza tsy maninona ka eny ary tompoko vo mivory kely mantsy izay dia avy hatrany dia mandeha any rehefa avy eo eny ary izay fa miandry anareo izay misaotra indrindra madama eny ary hoe efa tonga ao ny fitaovana nampanantenan'izy mivady atsika dia miandry atsika azy ihany izy sisa tena manaiky an'izy mivady reny ary izy mianadahy talohan'izao aza ny ono ry zareo efa nanampy ny tanora tany osy dia vao may ve sika eto tanàna aleo avy tanaingana ny fandambinana dia mandeha isika fa tena efa tsy andriko tsony izay ahitana n'izany zavatra nividindry zareo zany ka efa milamina anie zany avy aty aminay fa ny anseno sisa efa lasa daholo ny any fanasana ka ho avy eny manam-pahefana sy ireo ray aman-dreny anyme voninahitra atsika dia efa milamina zany ny fandraisam-pitenenana amin'ny fanokafana efa milamina zany ka inona tsony moa zany no andrasana fa andao andeha amin'izay ndao ary SF Radio miala tsiny fa somary mbola nisy andraikitra hafa nataony ramose dia tsy tratranareo izy fa na izany aza dia efirety daholo ny fitaovana rehetra ka dia mirarisoanareo telo mianadahy izay mivady mba ahavita soma tsara ny tournoi tena faly izay madama tsy nanatokony olomamo ianareo fa tena notanterahinareo ny tenin'ny fanaovantsika asa dia misaotra matetika moraka izy io aloha ny vita fa mbola ho betsaka ny fiara-miasantsika amin'ny manaraka
tena hafaliana le tsy neny zalahy rody mahazo andreto maillot tsara tarehibe reto a. Sady tena amin'le qualité tsara. Taoko avy eny zay nareo mivady amin'ny fanokafana madama. Ie, hoeny zay ka. Ahoana moa no tsy anotronana anareo? Sady mendrika nisaorana mihitsy nareo amin'izao fanasoavana ny tanora taonareo izao. Satria moa nareo ny teny hoe 12 ny mpikambana mikarakara an'ity tournoi ity a, dia reto zany ny polo anareo. Reto e. Misaotra tompoko. Noezanay natao loko neutre izy reto mba hialantsika amin'ny interprétation politique. Vao maika tsara madama. Dia mba manao akanjo mitovy daholo zany nareo amin'ny fikarakarana ataonareo io a. Eny tompoko, tena fitaratra ho an'ny olona sy ny mpandraharaha eto ilakaka nareo mivady amin'izao ataonareo izao. Aiza kosa e. Mbola betsaka ireo mpandraharaha manana ny ampy sy te hanampy anareo tanora eto an-tanàna, fa ianareo ny tsy sa manatona azy ireo. Dia izay tokoa angamba. Zay ary fa aleo atsoko ny soferanay andeha hanatitra anareo. Misaotra re madama. Eny ary toko, fa mangataka fangilina kely azafady. Misaotra anareo toko nandray tsara-panjakana izay efa nifandimina ndraiky tenenana teo. Dia isaorana hatrany isika rehetra amin'izao fahatongavantsika maro be manotrona izao tournoi firaisan-kiny izao. Tsy hainay tsy isaotra manokana antsika tanora, izay tonga be dia be tokoa anotrona ireto ekipantsika isa-poko tany ireto. Ity lalao ity mba ahatonga antsika tanora irahina ao anatin'ny fahasamihafana. Ka ity ampanomboana izao lalao izao dia fandrena mpikarakara ny ahatonga antsika tanora atao anatin'ny fokotany folo aty andohan'ny lakaka mba hanana firaisan-kina eo ampanarahana ny lalao ataontsika isaky ny alahady eto amin'ity kianja be ity. Natao ihany koa izy ity mba ho fitezam-batana sy fitezan-tsaina ahafahantsika mandresy zava-mahadomelona sy andresentsika ty fandriam-pahalemana ty amin'ny faritra misy antsika. Tanàna malaza ty tanàntsika ity, koa ho filamatra ne isika tanora eto andohan'ny lakaka amin'izao firaisan-tsaina sy firaisan-kiny izao. Farany dia matoy izao tanteraka, dia teo ny olona izay nanampy sy nanohana, indrindra eo amin'ny ara-pitaovana izay hitantsika ankehitriny. Tsy nisafidy ny hotononona entiny anaran'izy ireo, nefa kosa aminay dia izay manao sy manampy ny tanora dia mendrika isaorana sy akasitrahana. Koa mpanatria tena lehibe toko no anasanay tanora rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao ny mba hitsangana anareo mivady etỳ anoloana. Mendrika ny nataonareo taminay tanora ka mendrika ny isaorana koa ianareo. Dia tsy izy zany fa i monsieur Arson Zita sy madame Arso vadiny. Mansoa ety aloha anareo mivady tompo. Misaotratsika rehetra. Ireo fitaovana rehetra ireo izay anaovantsika izao lalao izao dia avy amin'izy mivady avokoa. Ankoatr'izay dia efa vonona ihany koa ny omby-matavy sy ny ondry-lahy izay atolotra ho an'ny mpandresy sy ny laharana faharoa amin'ny fiafanan'izao lalao izao. Faly izay tanora tompoko manana anareo mivady, tsy nitazominareo anareo irery ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anareo, fa dia izao nizarainareo anay tanora izao ihany koa. Koa mangataka anareo izay tompoko mba handray fitenenana fohy. Eny ary raha ny safidinay vady dia
tsy tokony isy afatatra zao fanohanana nataonay taminareo tanora zao satria ony teny soratra masina hoe izay nataony tanàna-kavana anao ka mba tsy ho fantatry ny tanàna-kavia nefa moa ianareo tsy nanaiky fa hoe mba mitenena na ty kely azy ny tenay vady araka zany dia hoe ianareo tanora no avy ty tanànatsika ity noho zany metsy aotoanana ianareo. Araka ny tenin'ireo teo dia nanoana tokoa zay satria mba irinay mivady ihany koa ny siny firaisan-kina eo aminareo samy tanora ka mahereza amin'izay mbola ataonareo asa hoe fa tanora vonina fampivalana ny tena sy ny tanàna tsika tanora eto amin'ity tanàna ny lakaka ity raha misy ny manaraka dia mbola vonina anoana trany izay mivady amin'izay anoanana anareo amin'ny fofetim-pitiavana tsy misy ambadika politika ko mahavitary zany risany mahavitatra amin'ny farany azao lalao zao aroka izay maitro mendrika no andresy misaoky misarana ianao ndre mato président tony zany fitenenana zany koa dia anomboka ny lalao ary isika koa iangaviana ianareo tompona andraikitra ara-panjakana sy ianareo ray aman-dreny mba irosetiany loana andray tanina ireny tanora avy eo amin'ny fokontany Ambalapary sy fokontany Mangarahara izay anokatra ny lalao rehefa avy eo kosa dia ny ekipa avy eo amin'ny fokontany Ankiliabo sy ny fokontany Tsara Tanàna no manao lalao faharoa manasa antsika ary tompoko. Rehefa vita izay fandraisan-tana izay dia miroso amin'ny lalao avy hatrany sika ko manasa anareo tompona andraikitra ara-panjakana sy ray aman-dreny ary tompoko andray tanana ireo ekipantsika ireo. dia ahoana ary ny Arsan ay venao inona ny vaovao elaela inona moa no vaovao eo fa izao mahita anareo efa manomana sady ny fifidianana izao mba tsy ariko zany zavatra lazainao amin'izany ry Aurélien zany fa manomana fifidianana ahoana zany ka tsy efa fanomanana an'izany ve ty fanomanana ny tanora ataonao ty sa modiodina tsy fantatra mahagaga zany teninao zany raha nyresaka eny koa zany tsy hoe ianao ve nandehanan'ireo tanora reo voalohany mba nangatahana fanohanana marina zany saingy zany tsy nilaza hoe tsy hanampy an' zareo fa asa nefa nisesefanareo resabe tany izy ireo dia tsy nandeha tany amiko tsony saingy tsy de olana koa zany mbola be ny manaraka zao monsieur Aurélien tena tsoriko aminao fa no zareo tonga nangataka fanohanana tany aminay mivady no nahatonga anay nanoana azy ireo ary raha ny filazanao indray fa fanomanana fifidianana sahady zany dia tena diso ianao hita fizany eo ny fanohanana sy ny fanampiana andreo tanora sy ny mpiarabelo ireo dia toy ny raha mikoriana ao anatin'ny fiainanay mivady fitiavana manampy olona indrindra fa ireo tanora izay mahatsapa fa mba mitady sy mijaroka izay ho aviny tsy olan'izany atao izay hitanareo fa mety fa rehefa tonga any amin'ny fifidianana any ny fankahitsika monsieur Aurélien izakay no laza taminao fa ilatsaka ho vidiana saza mody mahay mandahatra eo ianao reo tanora toananao ireo neny mody asainao mangataka ny filatsahako ho vidianao ao fa tsy maninona izay tianao teneniny sy izay filazanao azy aleo aloha tsika misaraka fa sady efa mitady ako angamba izy teny mianadaha reto hitanao zany manahoana nareo tompoko salama tompoko manahoana nareo teny mianadaha mandeha tsara ve ny fifaninanana mandeha tsara aloha hatreto miala tsy indrindra tompoko raha manapaka ny resaka ifanaovanareo zahay saika hangataka fotoana aminao fotsiny izay telo mianadaha fa anao tatitra aminareo mivady andrary fa efa ho tapitra ny resaka ifanaovanay afaka miaraka tsika efatra mianaka dia anatrano miresaka eny azy tompoko fa andrasana etsy ianao mandiana rangafy efa miandro ny alika kelinao tsoriko aminao fa tsisy atahorako anao loatra amin'izay fanohananao andreo tanora ireo
vonina ifanarina aminao koa ny aty e. Aza manao an'izany ianao fa olona ray tanàna ny atsika sady tsy misy misakana anao amin'ny fanohanana azy eo ihany koa ny vao misasaka ny lalao ataondry zareo afaka manampy azy ianao amin'ny lalao manasa dalana sy ny famaranana. Mandra-piaona rangahy ianao Vatsy. Eny ary mandra-piaona ianao andao izy teny mianadanja atsika. Ndao azy tompoko. Yasoa. Ahoana e? Tsy moa ianao fa misy vaovao lehibe ambarako aminao e. Ao fa ho avy a. Fa inona hono zany vaovao lehibe ambaranao amiko zany? Petra aloha ianao e. Ohatra hoe dia misy inona koa ty olaisainao? Niantso ateo zareo namatsika ny osy fa tena nahazo kominina vaovao ntsika. Ka tsy efa fantatrao kosa nga moa zany? Izy fantatro tsy dia any loatra ny tena tiako lazaina aminao e. Fa hoe ahoana? Teneno asain'ny lehibe ara-politika antsika irotsaka ho be ny tanàna eto e. Tena marina ve zany zavatra lazainao zany ry Arson? Fa ina nefa zany tsy nonao an'izay lazaiko aminao e. Marina zany ary nilaza tamiko aza zareo fa mila miakatra kely eny sika hidinika an'izay tokony atao. Tsy ho asa fotsiny izay ataon'ny Monsieur Aurelia raha mahafantatra fa hirotsaka ianao. Reny aza mbola tsy misy inona akory jereo no nataony. Tsy misy dikany amintsika zany. Izay hevitra ao no andrasako alohany amaliko ny telefona any amin'izareo. Ka inona moa no ataoko fa raha mazoto ianao dia mpanohana anao a. Vadiko izao ve akino mirotsaka dia ahoana ny tsy hanohanako azy? Misaotra anao kea. Fa na izany mila mandinika tsara aloha tsika vao manapa-kevitra. Raha sanatrika reseto mantsika tena potika kampiaritsika. Zao ry Arson io toetranao tia fiarahamonina sy tia manampy ny tanora io dia tsy hoe namboamboarina na fiatsaram-belatsy fotsiny fa efa toetra hatramin'ny nahafantarako anao ka na inona ataon'izay faninana amintsika dia efa fantatry ny olona izany. Eny e, marina zany. Nefa mila anao hanampy ahy koa any aho e. Dia mbola veriko aminao ihany fanontaniana hoe fa ahoana moa no tsy hanapiko anao Tsy dia ny vola na zavatra hafa anie zany e. Ireny fananantsika mivady rano fa ny tena iangaviako anao dia ny toetra sy ny fihetsika eny hatramin'ny fomba fiteny azy. Mazava amiko ankizy zany manome toky anao fa anao izay fomba rehetra tonga anao ho be ny tanàna n'ity tanànantsika ity. Ho valiko zany zareo fa volona ilatsaka sika. Eny ny valiny valio e. Misaotra anao e. Fa tena manana vady azoko ianterana sy mpanolotsaina tokoa. Ka zany anie ry Arson mahavadinao ahy fa hono aloha e. Miananao mbola afaka manatrika ny famaranana ny torona ny tanora ve zany sika? Fa nahoana tsy ho afaka tsika. Fa na izany aza aloha tsy teny mahakasika an'izany eny aloha tsika. Aleo ifarana tsara arak'izay neritreretan'ny tanora azy ty fikarakarany zareo ty. Marina zany. Andraso aloha fa misy olona zany. Malakilaky ranao jereo zany e. Ay ve ro dia mandroso? Eny madama. Mandroso fa mbola miresaka anareo mihitsy izay sy raha misesa ao. Eny madama. Manahoana ianao tompoko? Manahoana se? Ao aloha mipetrapetraha e. Misaotra tompoko. Dia ahoana? Mandeha tsara izy ao? Tena mankasitraka anareo mivady fa tena faly aby ny ekipa rehetra. Tsy mbola nisan'izany hoe rehefa milalao dia tohana ny rano sotroina raha tsy izao torona ataontsika izao. Tsara rehefa mahatsapa ho feno fifaliana nareo. Eny ary dia inona no atondrisy aloha? Ny tena antony andehanako aty aminareo dia anasanareo amin'ny famaranana amin'ny lahady izao. Ay, tokoa moa amin'ny alahady izao ny famaranana. Zahay ary lefa niteneniko taminao. Fa misy inona re tompoko? Saika izy dia lenay eny fianaratsoa. Afaka mijanona tsika. Ao le tsy zany fa ho aveny zay aza malahelo se. Sady tena hofenany ampijery amin'io e. Moa ianareo mivady ihany koa nangatahan'ireo tanora mikarakara n'olotra ny kopo. Tonga eny izay rô fa aza matahotra. Za aza mieritreritra hoe rehefa vita ny lalao dia mba asiantsika fiaraha-mialetaeta ho an'ireo rehetra nandray anjara. Ka tsy ho be loatra ve zany madama? Anga moa dia isy hoe inona fa mba miara-misotro jus fotsiny sika. Ka aiza aloha nefa ny toerana nanaovana an'izany e. Hitantsika foana izay toerana nanaovana azy e. Eny ary ao fa tsy manino izany. Sady efa mba misy fikambanan'ireo tanora zazavavy mitsangana ihany koa eto dia mba hampandraisitsika anjara ry zareo. Tena tsara zany madama.
ry zareo azany ely laza tamika ihany koa ny mba resaka aminareo mivady fa asiana torona ho an'ny kilonga vavy ihany koa hony azo eritreretina tsara zany e fa leo madama no iresaka amin'zareo dia ianareo telo mianadamba manampiasa tsy maninona zany tompoko fa izaho aloha ry izy mivady a mihaino anao izay mandeha be ny feo fa lasa kominina vaovao hony sika taiza no nandrenesanao an'izany eny ampanaovan'io torona io dia efa miresaka n'izany daholo ny ankizy marina zany zao dia voaingana eo misy ane zao zareo namako ny antsoa tamin'ny telefonina fa raikitra izy ty rody a dia ahoana lesy zany iza no hotoanantsika ry rody izahay aloha tsy nieritreritra hanohan'olo-kafo zany fa dia venao no nieritreretinay rody a madama tena marina zany madama mba manontaniana ianao anankiray amin'ireo tanora ireo e ka raha ohatra ary zay no eritreretinareo dia manomboka izao zany dia tokony miomana amin'ny lafin-javatra maro tsika aza-pariana loatra tsika hoe manohana na manampy anareo tanora dia handresy moramora tsika misy atao ane ry Monsieur Aurélien reny e iny mihitsy ny tena hitako manaratsy anao sady tena adversaire anao araka ny henoko izao dia tao manomana asa tana maro anadio ny tanàna hono izy manana finoana fa rehefa miaraka amin'i Jesosy sika dia mandresy foana vao vita izao io torona io a dia anangana komity ny tanora anohana anao zahay misaotra anareo telo mianadahy nefa oka mba tsy dia hanery olona rehefa tsy mazoto izy a dia oka amin'izao eny tompoko zay resy lahatra ihany no aloha iaraka amintsika zahay ary fa andao anareo amin'izay angamba afa dia miandra anareo mivady zahay amin'io alahady maraina io a fa mba asavy mandeha ty amiko le tsy nandrianina raha pitso maraina andamina amin'ny fanalana etaeta sy nitorona ho an'ny kilonga vavy mantsy izay eny ary madama zay fa veloma anareo mivady veloma serody zay mahafantatsika fa omivosy lehibe na tolotra ho azy ireo araka ny teny ray aman-drenitsika tany am-panombohana izao lalao izao dia ny hoe aoka izay mendrika somay no andresy ireto fokotany roa ireto kosa matetika no mahazo ny loka dia ny fokotany mangarahara sy ny fokotany nambalapary fa androany aloha dia mendrika somahay ary mivoaka ho mpandresy tamin'ny torona firaisakina ity ny kipa avy amin'ny fokotany mangarahara dia ny ekipa avy amin'ny fokotany nambalapary asaina ianareo mba hiaky rety amin'ny podium hanolorana ny médaille sy handray loka anareo asaina manokana ianao Monsieur Arsan mba hanolotra izany loka kavan'izany ho azy ireo misaotranao ko satria moa zany toka eto amin'ny fiafarana lao tsika dia teniteny no ataoko alohan'ny andorako anreto mpakasitrahana ho anareo reto roa volana teo eto koa zay no nanaovanareo an'ity tournoi ty ny zavatra tsapako sy henoko eny fa na dia sy nandany matetika mijery tety aza dia hoe nilamina sy nizotra tsara ny fifaninana izay dia restaurako sy fiderako anareo tanora atamin'ity fokotany folo mandrafitra ny andohany rakakakaty ady no mpanampy anakavy tokoa izy ty ka izay mandresy a dia obitsika izay resy kosa tsy akoraina ny mendrika ny mandresy ka dia mendrika azy ireo ny halorana azy ny voalohany zany o mivosotra matavy be zay efa io hitatsika eo mifatotra eo eo zay ihany koa dia miampy lela vola 10 mietra ray tapikisariary akoatr'izany dia mbola misy baolina 10 ihany koa atolotra mivady a hanaovanareo fanazarantena ary survette complet misy 500 avy amin'ny magano
dia mahazo ondry matavy anankiray zareo zay efa mifato ihany koa ary lela vola 10,000 fitoetsy ariary dia miampy baolina 10 anaovanareo fanazarantena koa ary surve 10,000 ihany koa avy amin'ny banky. Mansoary aty dia atolotra anareo reo ho an'ireo kipa rehetra zay nandray anjara kosa dia misy baolina anankiroa omenanareo isaky ny ekipa ary ny survety dia omena isaky ny ekipa koa mba hitovinareo. Ny ranitsika ny tanora dia mba ho tozao an-trany ny fanehoantsika ny firaisan-kinatsika tanora. Manaraka izany dia efa enina hivady ihany koa ny etaentanareo tanora vehivavy amin'ny tokony anaovana tournoi tozao ihany koa. Efa mandamina an'izany tsika ary tsy ho ela dia ho atombotsika ihany koa izany tournoi ho anareo kolokavavy izany. Koa ao aorianan'izao fotoana famaranan'izao dia manasa antsika rehetra zay nandray anjara amin'ny alalan'ireny bady zay aminareo rehetra fa misy fiarah-miala etaeta tolotra hivady ho anareo tanora rehetra nandray anjara tamin'ity tournoi ity. Dia manaraka tsara mifandamina antsika izay fa dia makasitraka sy makatela antsika tanora tamin'ny fanehoanareo ny firaisan-kina tandritran'izay tournoi izay mba ho fitaratra ireo komina sy ireo tanàna manodidina ny tanora atao anatin'ny fotany 10 atao andohan'ny lakaka dia misaotra Manahoana kiry very ny fikarakarana? Efa milamina tsara hatreto fa ny somary manahirana kely zao dia ity fampelezan-kevitra efa handeha tiako. Tsy misy zavatra atahorantsika izany e. Samy manana izay ho tohanany io. Ka izay leo ve avy dia amin'ny fanomboantsika amin'ny fampelezan-kevitra no tomboka ny matsy e? Tena mety izany sady avy dia izy mivady no asaintsika hanokatra azy. Efa izany daholo aloha no lazain'ny ankizy a. Ka andao sika sindry ary andeha any amin'ny madama hiteny an'izay. Ndao ariko. Dia izay no eritreritray madama. Ka tsy hanahirana ve nefa izany? Ka politika ny eny atao madama e. Ary ireo tanora rehetra ireo efa vonona hanampy antsika. Tsy maninona ary fa leo hiteny amin'ny ramosea dia ho ataontsika. Araka ny henoko dia ohatry ny hoe 5 izany ny kandida hirotsaka. Dia ao anatin'izany ve ramosea? Ie, 5 ry zareo no hifaninana fa samy manamboly ireo mpifaninana amintsika ireo a. Noho izany dia mila metsiketsika isika sao resy eo. Sarotra izany ka. Mba haiko ihany ireo kandida hafa ireo mantsy. Marina kosa izany ry nandrianina. Tsy tokony hatoko tena loatra isika. Ka tsy ho hitantsika eo ihany ve? Izao fotsiny e. Samy miasa tsara isika rehetra dia mandresy any amin'ny farany. Ka tsy aleo ve misaraka amin'izay aloha isika fa mbola betsaka izany olona miandry amin'ny madama izany? Tena marina ki. Fa araka ny resaka nataonay mivady dia ianareo efatra mianadano efa no eritreretinay atao birao mitantana ny tanora-panohana. Za aloha tsy misy olana. Ie, izay telo mianadako efa vonona ka. Misaotra anareo. Zay izany fa velao ary mba handray an'ireto olona tonga reto indray a. Ramose mantsy vao lasa nandeha nakany iosy. Mandram-piona ary madama. Mandram-piona nareo dia mifampiantso eo foana sika. miala tsiny fa nampiantso anareo rehetra zay komity mpanohana zay mivady araka ny fahafantatsika dia hanomboka raha pitsy ny fampelezan-kevitra ka isika zao no nisafidianay mivady mba ho birao tantana ny komity mpanohana araka ny sokajiny avy. Tsy manana teny firy ambarantsony aho satria efa maromaro ihany zay fotoana ny aona sy ny resantsika izay dia tanjona atsika dia ny voaka ho mpandresy amin'izao fifidianana be ny tanan'izao.
ka samy mahireza avokoa ary eo ka samy mba hiasa mafy mba ho antoka izany fampandresena ny tolona irantsika manao zany sady fampandrosoana ihany koa anty commune vaovao malalatsika. mba manaona lesiny any aminareo andro tody milamina tsara ny aminay ihany fa somary injaikainjaina ihany ny mpifaninana sady dala hoe ny zarazara ihany koa ny tanora rehefa tena raikitra ny propagande ka io ndray dia tsy maintsy ohatr' izany e mikontikony ele tsy ny resaboly betsaka ny tanora no voavidy dia nivadika tamintsika ary no ary rody ny azy ro vavy no mba nanahoana ka izao vao iaona satria ry zareo ohatra miaraka amin'ny madama ihany dia tsy misy fotoana iaonana mihitsy fa tena mbainjaina be koa letsy reny tena amin'ny fahamaranana ny tolona ao any kronga vavy reny ka efa tafiditry ny voay ny aratiko aiza ve ka ny sasany namony ny voay nefa ny hafa no mitady iravaka ny vanginy fa saika ratsy iny taorin'iny dia somary nitandrina ihany izy mivady amin'ireo olona tonga milaza fahanoana azy kaizakaiza manahoana ro amin'ny raha vavy henjana fa enjana hoana ry vero tena nahandresa azy sika mety tsy dia fanalavitra amin'izay olarana faharoa tena marina izany mandraraka vola tro ny mpifaninana indrindra ty monsieur Aurélien ty efatra amin'ny elana iny nanao zao fomba hidepasena monsieur Arson zao ny fahanaratsiana azy moa dia efa tsy haintsony izay tany rehetra andehananay dia tsy maintsy ahitanay andry zareo foana ka nany amin'ny alainay koa sangery vero tena ataondry zareo suivi de près mihitsy sika fa na izany aza tsy makaizy io fa miezaka fotsiny sika nefa ny ery reto raha mba izy mivady ireo ny lany be ny tanàna eto dia tena hitako fa sady lamina no androso ty commune misy atsika ty mahandresy io fihinana ry tia mitady ho resy tsy miady ty nga aloha monja any an-trano fa efa miandry atsika izy zay eny areraka longa fa dia vity zay aloha ny fampelezan-kevitra dia tsy misy adsika atao fa miandry andre valiny sisa samy lahatsapitsika fa nanao zay tratry ny herintsika ary aho koa samy mahakandida dia misaotra tamin'ny ezaka rehetra vitanareo izay hitako fa tena mafy ary tena mafy mivavaka tsika mba ho mpandresy ary tsy fanadinotsika rehefa tonga amin'ny toerana izay ny andramse fa ho aho koa dia tena misaotra anareo tanora zazavavy enjany reny aiza ve kory very izany efa mitady ho raikitrady aman'olona mihitsy amin'ny ataony sasany ka tsy tiako kosa reny mandrovitra poster reny ry madama manan'olo sika manan'ireo ekipantsika ireo madama tena marina izany ka aleo aloha ary mizara asa faraparantsika tandrefo fa izao fotoana faran'izao ny tena mila ambelantsika tsara raha sanatria ka misy alabaty dia mahatsy very daholo izay ny sasarantsika rehetra dia tsy maintsy mailo tanteraka ihany koa sika amin'ny fanisambato izarany volan'ny deleguetsika rehefa avy eo dia tena tsara ireo délégué de vote-tsika ireo amin'ny fomba famenona ny PV sy ny iambenana ny PV ndao amin'izay ary aloha hiarana alazy aty ambadika azy tsika dia nivoaka tokoa ny valim-pifidianana fotoana fohy taorian'ny fifidianana natao ny kandida nitohananay no nahazo ny larana voalohany saingy araka ny fanampoizina dia 5 monja ny elanelam-bady teo aminy sy ny kandida faharoa nanaraka azy teo ny tena nanahirana satria nolazaina fa nanao osoka tamin'ny vato azony izy nitory azy ireo kandida efatra ny faninana taminy nanday izany izay mpanohana rehetra ary ny tokony tsy nanaiky ny voka-pifidianana ihany koa ny vahoaka satria diso ny voka-pifidianana nidina nijery taty foto ny tompony andraikitry ny fitsarana misahana ny fifidianana avy any Fianarantsoa namoaka didy anefa ny fitsarana misahana ny fifidianana tao Fianarantsoa ka voalaza fa tsy maintsy averina ny fifidianana ho an'ny commune Andohany Lakaka sy ny commune Zakara tsy nanday izany ny ekipanay niaraka tamin'ny kandida izay tohananay
mbola vonina hiatrikady indray satria ny mandresy ny tanjona. Raikitra indray izy tiry zareo tsy ataontsika mahakivy izay nyseho fa matoa zao no misy dia sitrak'Andriamanitra ary tena tiany aseho eto amin'ity tanànantsika ity ny voninahiny sy ny heriny. Tsy ampy habe ny tanànantsika ny vato 5 nandresentsika ny mpifanina tamintsika ka mieritreritra hoe ny eken'Andriamanitra ny hamerenana ny fifidianana eto amintsika satria tiany ho isika no hitantana nyity kominina izay voafidina ho kominina vaovao ity. Misaotra andramose sika na ino kodona na ino kiatra dia vonina trano sika sa ahoana? Ny tanjontsika dia ataontsika mihoatra be tabe ny vato azontsika mba tsy ilazany mpifaninana amintsika indray fa mangala-bato sika. Ampiasaintsika daholo ny fitaovana eo am-pelantanantsika mba hampandresentsika ny kandidatsika. Raha 5 sika teo aloha ny niatrika ny fiodinana voalohany dia 3 mianadahy sisa ny miatrika izao famerenana ny fifidianana izao. Mora amintsika ny mandresy ireo 2 sisa hifanandrina amintsika ireo. Kosa mi mahereza fa ho mpandresy. Ianareo ny tena isaora. Zao zany dia hitan'Andriamanitra tokoa fa mendrika isika matoa nandresy ary elanelam-bato hatrany amin'ny fitonjato nandresika azy dia samoabin'Andriamanitra dia tohizo korana ahoaka mba ilamina tsara enjana be reny voka mpifidianana reny ry telo mianadahy aizaka avy dia 703 ny azontsika 700 ny nanenjika azy. Mazava be lesy reny ary marina ny voalazan'ny monsieur le maire hoe tena tian'Andriamanitra seho ny voninainy sady tsy ampialany azo be ny tanàna tokoa ny vato 5 Za aloha zany reto tena mbola makafoka be an'ilay arosage aliny Fety tokoa aloha reny hafaliana zany any madama zany tena hitako faly mihitsy izy. Aiza kosa veky dia toy ireny ny fanenjehana azy na tsy indry amin'ny toerany kosa aza. Fa tena nilotsoka kosa aloha ny ranomasiny tamin'ny fahenoan'ny voka-pifidianana tena mariny. Vita aloha iny fa izay fomba nampitsika amin'ny monsieur le maire nita tanan'ity commune ity zao tsy maintsy jerentsika manaraka. Ohatra henoko hanao vavaka fisaorana eny am-piangonana any izy amin'ny alahady zao. Oaizika ala, saika adiniko marina. Fa misy inona ry nandrianina? Ka nanafatra tokoa madama fa hiaraka amin'ny ony sika amin'ny alahady io Milay zany Tena ilaina mihitsy zany fangatahana tsodranin'Andriamanitra zany alohan'ny andraisana amin'ny fitantanana. Ie, dia mba samy manao akanjo mihaja ary mba tsy hanala baraka amin'ny be ny tanànantsika any Okay. Tena tratra rivo sika. Ina nefa ny olana amin'izany sarotra koa neny nandaozana an'ireny fety natao amin'ny fiangonana ho antsika amin'ny vady ireny Garçon fa ahoany ajanony aloha ny fiara fa ohatry ny misy olona maromaro manaka ny ry aloha ry izany tena marina zany amin'izay ohatra mitondra fitaovam-piadiana zalahy tena losy ity dia inona ireny no ataontsika nefa ny ankizy efa nalefa ny aloha lalana aza mikiropaka aloha ianao tena iraka hamono antsika ireo aza mikiropaka ho alealoha ajana moramora ny fiara dia andrasantsika izay ataon'ny zalahy eto avy dia atsangako ny tanako zalahy aneoko aminareo fa tsy manana fitaovana irovako tena zay sy ny vadiko rery no ao anatin'ny fiara io raha sanatrika eritreritra mono anay ianareo dia tena fola zalahy abidina aloha ny tananao monsieur le maire ary miangavy anao avoa eto mivadinao mba hahafantaranay fa mariny zany sao amitaka any efinareo ka vononareo apitaka azy zalahy avoa aloha mivadinao mivoa madama mifona re tompoko aza vonoina re zahay zao ny tenay aminareo mivady eny ary menanareo anay tena voahiraka hamonanareo tokoa zahay saingy rehefa nandinika sy nien'ny feo amin'ny fieritreretanay zahay dia tia hamono anareo
tena marina ve zany zalahy? Tena marina zany monsieur le maire. Ka mba azonareo ambara aminay ary ve zay naniraka anareo? Aoka mba ho tsy ambaratelonay zany madama. Efa tsy nanatanteraka niraka nampanaovina anay zahay dia ataovy ampy anareo zay. Eny ary re tompoko, misaotra amin'izany toetsaina feno fitiavana sy feno fahamarinana nananareo zany. Zandry kely raisy ny tanako mba ho fanamafisana fa manomboka androany zao de ho tena mpinamantsika. Voniny zay tompoko. Misaotra anao zandry fa firy mirahalahy nareo nao? Misy efatra mirahalahy zay tompoko. Raha pitsiany de tongavana tranonay nareo efatra mirahalahy de miresaka tsara tsika. Vonina iara-miasa ampy ve nareo? Raha hitako isanao zay de vonina nanatanteraka zay baikinao mba ahafahantsika mampandroso an'ity commune misy antsika ty. Andriamanitro, misaotra anao amin'izao fanehoana fitiavana ataonao aminay izao. Tena fahagaganao anay tokoa zao. Naniraka ny anjelinao ianao hiaro anay teo anatrehan'ny loza mahatsiravina. Mivavaka manokana ao andreto mpanomponao reto. Nasaina nanatanteraka asa ratsy sy asan-devoly izy ireo nefa de tsy nanaiky an'izany fa ny teninao sy ny feonao no nibaiko azy ireo ka nahafahany nandahy izany. Misaotra anao fa mahery sy miasa tokoa ianao ary miaro ty mpanomponao zay vao nifidianao hitantana ny tanànanay ity. Hiara-miasa zay ka engany zao velo rano fanaovanay aminao zao mba tsy ho sembatsembanan'olombelona. Misaotra anao tompo. Misaotra anao madama. Ka olo azy zalahy. Eny Ramse? Iaraka aminay ve nareo rehetrareo sa ny andro mantsy ty efa mandroso alina ihany nefa ny lalana mbola misy atao? Tsy maninona raha ohatra hoe matoky anay nareo tompoko. Matoky anareo azy zalahy. Andao midira madama de ao midira zalahy fa aleo miaraka tsika. Andao zalahy. Saotra nareo efatra mirahalahy tonga ato amin'ny tokantranonay vady. Rehefa nandinika tamin'ireo zavatra rehetra zay niseho taminay vady de zao zalahy mifanapahan-kevitra ho raisiko. Ianao zandry ho raisiko lefitra ao anatin'ny commune ianao. Misaotra anao monsieur le maire. Eny tsy sisorana zandry. Ianareo telo mirahalahy kosa zay namany de ataoko police communale raha ohatra ka mazotonareo ka anaramaso ny fandripahalemana sy anaramaso ny fampidiram-bola eto anivon'ny commune atsika. Ianareo efatra mianadahy kosa zay nanampy anay mivady tamin'izay rehetra ny rahantsika zay de ho raisiko ho mpiasa raikitra ato amin'ity commune atsika ty ka hiara-pandeha sy hampandroso an'ity commune mamitsika ty tsika. Ka de mifanao velo rano ary tsika androany fa tsy hifanary ary tsy hisaraka fa anao zay hampandroso an'ity commune mamitsika ity. Matokisa ianao monsieur le maire fa vonina ifanoana aminao hatrany zahay. Toraka izany ihany koa monsieur le maire. Eny ary tompoko. Monsieur le maire mivady. Mieno anao zay zandry. Lahatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matokisa nareo mivady fa vonina izahay ary hiasa aminareo amin'ny fomba tio tsy misy fitsaram-belatsy ary ampanjary ny fandriampahalemana eto amin'ity tanàna antsika ity. Misaotra anao zandry. Toy izany koa izahay tompoko. Misaotra ny amin'izao fitikisana lehibe napetraka ireo mivady aminay efatra mianadahy zao. Toy izay voalaza zoko be teo de voniny izahay monsieur le maire ny anao zay hampandroso ny tanàna antsika. Mankasitraka antsika rehetra vonina hiara-iasa hampandroso an'ity commune misy antsika ity. Na de tsy ho mpiasa eo anivon'ny commune za de manome toky anareo mpiara-miasa rehetra mivadiko fa vonina hanoana anareo amin'ny azoko hanampiana anareo amin'ny fomba rehetra ka irahina tokoa isika ary ho ataontsika ho menatra izay nanenjika atsika. Fifaliana lehibe ho aty koa zao androandroany zao izy rehetra. Tsy fandresena ho atsika rehetra zao fa fandresena ho an'ity tanàna atsika ity. Ko misaotra tamin'ireo fanomeza tokony ataonao rehetra teo. Indrindra fa ianao madama. Mendrika isaorana ianao satria nomen'Andriamanitra ianao tsy ho vady fotsiny fa sady iandry akinana no mpanotsaina mahafatra-po. Ka iara itentsika hoe androso ilamina ne ianareo kareo mivady aminay efatra mianadahy zao
toy izay voalaza zoko be teo dia vonina izahay monsieur le maire ny ianao izay hampandrosy ny tanànantsika. Mankasitraka antsika rehetra vonina hiara-iasa mpandroso an'ity commune misy atsika ity. Na dia tsy ho mpiasa eo anivon'ny commune za dia manome toky anareo mpiara-miasa rehetra mivadiko fa vonina hanoana anareo amin'ny azoko hanampinanareo amin'ny fomba rehetra ka irahina tokoa isika ary ho ataontsika homenatra izay nanenjika atsika. Fifaliana lehibe ho aty koa zao androandroany zao izy rehetra. Tsy fandresena ho atsika rehetra zao fa fandresena ho an'ity tanànantsika ity. Ko misaotra tamin'ireo fanomeza tokony ataonao rehetrarehetra teo, indrindra fa ianao madama. Mendrika isaorana ianao satria nomen'Andriamanitra ianao tsy ho vady fotsiny fa sady andry akinana no mpanolotsaina mahafatra-po. Ka iara-itentsika hoe androso ilamina ne ity commune ny lakaka ity. Miara-mamerina antsika rehetra. Androso ilamina ne ity commune ny lakaka ity. SF Radio. Ny faranatreo lehilahy magnan'andro. Tantarany soratany Simony Menjanahary, fiara-miasa amin'ny radio Feomania Ambositra. Lehilahy magnan'andro.